dia manolotra ny arahaba sy ny firariatsoa atsika tsiraray any atokantrano andray amin'izao alina izao. Ety ampiandohana ihany koa dia manolotra ny arahaba ho an'ireo andiany voalohany tamin'ny YLFCC na Young Leader to Fight Climate Change. Izy io dia fiofanana ho an'ireo tanora mba ahitarika amin'ny fiadina ny fiovan'ny toetrandro no mikarakarain'ny Frederick Ebert Toftung na ny FES ary nandraisan'ny Météo Madagasikara anjara. Mivoaka tamin'ny fomba ofisialy omaly 13 Oktobra izy ireo. Izay ny amin'ny fandao jerentsika ny mety ho tetry ny andro ho amin'ny rapitso. Raha ny mamaritra mety ho tetry ny androntsika aloha dia mbola nitsindry ny atmosfera izay somary ambany hatrany. Arak'izany dia somary ahitana fiakarany ny maripana ambony indrindra saika manerana ny Madagasikara. Somary mahazovana ihany koa ny tiokatsimo aty amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara aty. Raha hitantsika amin'ny sary zao ihany koa dia misy an'ity rinirao an'ity aty amin'ny ranomasimbe indianina. Izy io no vinavinaina mitondra orana any amin'ny morotsiraka atsinanan'ny Gasikara iny ary mitatra tsikelikely izay orana izay ho antsika aty amin'ny fatry ny Avoatany sy any amin'ny fatra avaratra andrefan'ny Gasikara iny. Fa raha jerentsika amin'ny Antsipria mety ho tetry ny andro ho an'ny rapitso maraina dia toy izao manaraka izao. Azo orana tandrifinona aty amin'ny fatry Sofia, Boeny, fatry Melaka, Betsiboka, Analamanga, Mangoro, manodidina amin'ny Marilambo ary mipakatra any amin'ny fatra Atsinanana sy Vatovavy ary any Afarafangana any. Ananimy manodidina amin'ny Fianaratsoa iny koa araka ny vinavina dia isitraka izay orana tandrifindrao an'izay raha ho amin'ny rapitso vao maraina. Saika ho maloka kosa ny andro any amin'ny ilany atsinanan'ny fatra Moromania, Vakinakaratra, Hotomatsiatra, Iorombe ary mipakatra aty amin'ny fatra atsimo atsinanan'ny Madagasikara. Ny fatra sisa rehetra moa dia vinavinaina saika ho maina tanteraka mihitsy ny andro. Fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia isitraka orana rankotroka aloha ny aty amin'ny fatry Diana, Sofia, fatry Boeny, fatry Melaka, mitatra tany amin'iny fatry Betsiboka mihitsy izay orana rankotroka izay. Raha toa kosa ka azo orana tandrifindraona ny aty amin'ny fatry Sava, torak'izay ihany koa ny aty Analamanga, Mangoro, ny any amin'iny fatra Vatovavy fitovinana iny. Raha vinavinaina saika anorana malefaka kosa zany ho antsika any amin'ny manodidina ny Alaotra, fatra Analanjorofo ary Atsinanana. Andrahoana kosa ny andro aty amin'ny fatra Atsimo Atsinanana sy any amin'ny manodidina Fianaratsoa iny raha saika ho maina tanteraka zany ho an'ny fatra sisa rehetra. Raha ny maripana vao vinavina zao raha ho amin'ny rapitso dia 12 degré Celsius ho an'ny Vakinakaratra sy Fianaratsoa, 12 kosa ho an'ny Antananarivo. Morotsiraka sy Rariny Voaparitany moa dia saika manodidina eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 13 degré Celsius eo avokoa. Fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia saika anevikevoka be hatrany any amin'ny fatra avaratra andrefan'ny Gasikara iny satria manodidina eo amin'ny 13 degré Celsius mihitsy any Antsohia sy Maheva tanàna. Tsy ho latsa-danja izay ihany koa ny any amin'ny manodidina ny Kandreo sy Miandro Vazo iny fa manodidina eo amin'ny 13 na 14 degré Celsius eo. Ny eto amin'ny fatry ny Avoatany dia eo amin'ny 19 ka hatramin'ny 20 degré eo. Raha saika eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 13 degré kosa ny any amin'iny morotsiraky Gasikara iny. Toy izao indray raha mety ho tetry ny andro amin'ireo fireneny dehibe ivelan'ny Madagasikara. Saika ifandimy londraona sy masoandro ho an'ny Milan, Johannesburg ary Bangkok. Rehefa balika tanteraka kosa ny abe masoandro ho an'ny Paris sy Nairobi. Ho an'ireo nosy kely kosa indray toa ny Comore, Seychelles ary La Réunion dia balika tanteraka mihitsy masoandro fa andrahoana kosa zany ho an'ny Maurice. Raha ny masoandro zao dia amin'ny 10 ora sy 20 minitra no hiposaka raha amin'ny rapitso ary lentika kosa zany amin'ny 10 ora arivo sy 17 minitra. Dia izay ihany koa no azo natolotra tamin'ity an'ity fa dia misaotra anao nanaraka anay hatramin'ny farany. Manome fotoananao ary ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.